Ny filazantsara nosoratany Marika. Toko voalohany. Ny Amin'Jaona mpanao batisa. Ny niandohany filazantsaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: Indro izao maniraka ny iraka ialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy any an'efitra hoe: amboara ny lalan'i Jehovah. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany an'efitra ka nitoro ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tambivalahiny, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika hiondrika many fehi-kapany aza aho. Izao efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hitany ny lanitra nisokatra, ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any an'efitra izy, ary tany an'efitra 40 andro izy ka nalainy Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitoro ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minohy ny filazantsara. Ary noho nandalo teo amoron-dranomasin'i Galilea izy dia nahitany Simona sy Andrea, rahalahin'i Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: andeha anaraka ahy, fa ataoko mpanaratolona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny izay teo an-tsambokely koa namboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedio rainy teo an-tsambokely mba amin'ny olona ny karamainy ka dia nanaraka an'i Jesosy. Ary nakany Kapernaoma izy ireo. Ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azony fanahy maloto, ary niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe: mombo fa ninona akory izay asianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanintonintona ny tenan'ilay marary, dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy. Ary nilaza ny Daniely niaraka tamin'izay teny tontolo eny amin'ny tany rehetra eran'i Galilea. Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'i Simona nandro teo nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy tamin'izy ireo. Dia nanantona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa.
Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady namoaka demonia maro, ary tsy navela niteny ny demonia satria nahafantatra azy ireny. Ary ny fo maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany, ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe: ny olona rehetra mitady anao. Fa hoy kosa izy taminy: andeha isika hiala akany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa fa izay no nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilia, sady namoaka ny demonia. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy, sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: tandremo tsara mba tsy hisy ho lazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho ampisorina ary manantera ny fanadiovana anao izay nandidin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa ralehilahy ka nilazalaza sy nampihely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy eny tontolo eny. Filazantsara nosoratan'i Marka, toko 2. Ary no niditra tao Kapernaoma indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloany varavarana aza, ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay no lanjainy efa da. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidiny teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralisisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe: anaka, voavela ny elokao. Ary nisy mpanorandalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe: nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela heloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe: voavela ny elokao, sa ny manao hoe: mitsangana, betao ny fandrianao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amila heloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe: tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanantona azy ka dia nampianatra azy izy. Ary noho nandalo izy dia nahitany Levy zanak' Alfeo nipetraka teo amin'ny mpamorin-ketra ka hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranony izy, dia maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no niara nipetraka nihinana tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Ary ny mpanorandalàna izay isan'ny fariseo, raha nahita fa niara nipetraka nihinana tamin'ny mpanota
sy ny mpamory hetra izy, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota izy. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina ao fa ny mpanota. Ary ny mpianatra Jaona sy ny fariseo ny fatianina tamin'izany. Dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatra Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifatianina fa ny mpianatrao tsy mba mifady? Ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avy amin'ny mpapakatra raha mbola ao aminy ihany no mipapakatra? Raha mbola ao aminy ihany no mipapakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay analana ny mpapakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapandamba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia andropotra ny tonta ka dia hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia ahatritra ny siny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra. Fa divay vaovao no ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoto ny salohim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anohanana izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha misy omana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ny filazantsara nosoratan'i Marika, toko 7. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizataratra azy ny olona na hasitrina io amin'ny sabata izy na tsia mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany. Dia hoy koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy nety niteny ny olona. Ary noho nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy, sady nalahelo noho ny hamafin'ny fony, dia hoy izy tamin'indray lehilahy, ainjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo, ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodianina izy hanohitra an' Jesosy mba hahafaty azy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany niala teo ka nakany amin'ny ranomasina. Ary nisy olona maro avy tany Galili nanaraka azy. Ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany andafiny Jordana ary tany amin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nakeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy noho ny habetsahan'ny vahoaka, fandrao mifanena aminy ireo. Fa efa nahasitrana olona maro izy, ka dia nifanety taminy mba hanindry azy izay rehetra nanana aretina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niankohaka teo anatrehany ka niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ary nandrara azy mafy izy tsy hanao izay hahafantarana azy. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry 12 lahy izy ho ao aminy sy hirahy ny toriteny sady hanana fahefana hamoaka ny demonia. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy.
izany hoe zanabaratra. Ary Andreas, Filipo, sy Bartelemeo, sy Matio, sy Tomasy, Jakoba, zanak' Alfeo, sy Tadeo, sy Simona Kananeana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ary niditra tao an-trano izy dia nitangorona indray ny vahoaka, ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy. Ary ny havany raha nandre dia nivoaka hiazona azy, fa hoy ireo efa very saina izy. Ary ny mpanoran-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana ampy Belzeboba izy, sy hoe ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Ary rehefa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataony Satana ahoana ny famoaka ny Satana? Fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany. Ary raha misy mpiray trano miady an-trano dia tsy haharitra izany mpiray trano izany. Ary raha Satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa ho rava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery ka handromba ny entany raha tsy hafatony aloha ilay mahery dia vao robainy ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, ahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika ho elohina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ary avy ny reniny mba mirahalainy ka nijanona teo ala-trano dia naniraka tao aminy hiantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe indreo atao ala-trano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe iza ny reniko sy rahalahiko? Ary noho nijery izay mipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indreo ny reniko sy ny rahalahiko, fa na iza ny manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Filazantsara nosoratan'i Marka, toko 4. Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe miaino. Indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amboron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy, dia nalaky nitrebina ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-panka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoa izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa. Ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany avy 90 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary io izy izay manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Ary raha tao amin'ny mangingina izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'ny 12 lahy. Ary io izy taminy ianareo no efa nomenany zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hafantatra, fandrao hibebaka izy ka havela ny elony. Ary io izy taminy tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny
Fa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manesotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany ihany koa, ireto ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 90 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary io izy taminy, moa entina va ny jiro mba ho sarona ny vata famaranana, na atao ao ambanin'ny farafara? Tsy atao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manan-tsofina ho ety miaino, aoka izy hiaino. Ary io izy taminy, dinio izay teny renareo, araka ny ohatra hanoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary omena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary io izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriany. Fa ny tany mahavokatra ho azy, voalohany misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno voa. Fa rehefa jinjaina izy dia jinjainy miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararano. Ary io izy, ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona ny fanoharana hanoharantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely noho ny voa rehetra, raha vao afafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandratsana vaventy ka azo ny voromanidina hitoerana ny alokalony. Ary fanoharana maro toy izany no nanambaran'ny teny taminy, araka izay iainy ho inoana. Ary raha tsy tamin'ny fanoharana dia tsy niteny taminy izy, ary tamin'ny mangingina no nilazany tam-pianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Ary androtr'izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoe ny ampita. Ary rehefa nampodiany mpianana ny vahoaka, dia nentiny tamin'io samby kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy samby kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazeran'ny alin-drano ny samby kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny samby kely tambony ny ondana. Ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao ahafatesanay izao? Ary nifoha izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary io izy taminy, nahoana no sary-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza maneky azy. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 15. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gesarena izy ireo. Ary noho niala teo an-tsambo kely izy, niaraka tamin'izay, dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifaniana taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy,
ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza, fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy tena tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa noho nahitan'i Jesosy teny alavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe, mombo fa ninona kory izao sy anao, i Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra o? Ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe, mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe, iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe, Legiona no anarako, satria maro izahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy ho roahiny hiala amin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny akaikin'ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo ka nanao hoe, alefaso izahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy. Dia nekeny Jesosy. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina. Tokony ho 2,000 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba hizaha izany zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka ny tafy lamba sady arisaina ka raiky tahotra, ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Ary rehefa hiondrina teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy, mody ihany any an-tranonao, ho ao amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Ary rehefa nita an-tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy. Ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka sy ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka niangavy fatratra taminy hoe, marary efa ho faty ny zanako vavikely, andeha re mametrany tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao maika ny hanarary kokoa azy. Koa rehefa naharehany amin'i Jesosy izy, dia nankeo afovoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny, ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, iza izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy ianao va iza ny nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy, izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady tora-kovitra ra-vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary io izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandeha hanasoa aman-tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe,
efa maty ny zanakao vavy. Nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoany Jesosy izany teny nataony izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga. Aza matahotra minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona, rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba dia ny olona izay nitomany sy ny nanaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty razazavavy fa matory. Dia niomey azy fatratra ny olona, fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny razazavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'izay nisy an-drazazavavy. Dia nandray ny tanan-drazazavavy izy ka niteny taminy hoe, Talita komi, izany hoe rahadika, ry zazavavy, hoy izao aminao, mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razazavavy ka afa nandeha, fa efa 12 taona izy. Ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona, ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany, ary nasainy nomena hanina razazavavy. Filazantsara nosoratan'i Marka, toko 9. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny, sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy. Ary maro izay nihaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe, taiza no nahazoan'ilay ity izany zavatra izany? Ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataony tanana izao? Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy atsaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Ary gaga izy no onjy finoany, dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra. Ary niantso ny 12 lahy ankeo aminy izy ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana moka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na anina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehikibony, afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo 2. Ary io koa izy taminy, izay trano idiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy ampandroso anareo na tsy hiaino anareo, raha miala ianareo dia hitsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demônia maro no navoakany ary nohosorany ny dolilo ny marary maro ka nositraniny. Ary nahare izany Heroda mpanjaka, fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy, dia hoy izy, Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izay, ka izany no ananany hery hanao ireo asa lehibe ireo. Fa hoy ny sasany, Eli izy, ary io ny sasany, mpaminany izy, dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary rehefa nahare izany Heroda, dia hoy izy, Jaona izay ilay notapahiko ny lohany, efa nitsangana izy. Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra ny Jaona ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny, fa nanambady azy izy. Fa Jaona efa nilaza tamin'ny Heroda hoe, diso ianao raha manambady ny vadin'ny rahalahinao. Ary Herodiasy dia nanao otro-po taminy ka naniry hahafaty azy, nefa tsy nahazo. Fa Heroda natahotra ny Jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy. Ary rehefa nandre azy izy dia very hevitra be ihany, ary nihaino azy tamin'ny hafaliana izy. Ary rehefa tonga izay andro antonina dia ilay nanaovan'i Heroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehy arivo ary ny olona tany Galilia,
Tamin'ny andro fahatsiarovana ny nahaterahany ka niditra ny zanakavaviny Herodiasy ary nandiha ka nahafalan'i Herôdy mba amin'izay niara-mipetraka ny hinana teo aminy dia hoy ny mpanjaka tamin-dra zazavavy: angatao amiko izay tianao, na inona dia omeko anao. Ary nianina taminy hoe izy: na inona angatahinao amiko dia omeko anao, na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako aza. Dia nivoaka razazavavy ka nanao tamin-dreniny hoe: inona no angatahiko? Ary io reniny, ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho ao amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe: tiako raha omenao ahy faingana eto Andovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka ny hinana teo dia tsy sanan-day azy izy. Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainy nentiny ny lohan'ny Jaona. Ary dia nandeha izy ka notapahiny tao an-tranomaizina ny lohany. Dia nentiny teo Andovia no lohany ka nomeny an-drazazavavy, ary razazavavy kosa dia nanome azy andreniny. Ary rehefa nandre izany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary io Jesosy taminy: avia ianareo hitokana ny an-tany foana ka miala sasatra kelikely, fa maro noho ny famoivoy ka tsy nisy hinanana aza. Dia nandeha an-tsambokely izy hitokana ny an-tany foana. Ary ny olona nahita azy mandeha sady betsaka ny nahalala an'i Jesosy dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety dia tonga talohany. Ary noho niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka honena azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianany ka nanao hoe: tany foana ity ka efa hariva ny andro ankehitriny. Raha vao ny olona mba kanesany any an-tsaha sy eny amin'ny vohitra manodidina hividy hanina ho azy. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe: omenareo hanina izy. Fa hoy kosa izy ireo taminy: andeha hividy mofo izay azony denaria 200 va izahay ka omenay azy ho haniny? Fa hoy izy taminy: misy mofo firy any aminareo? Andeha izaho. Ary rehefa fantany dia hoy izy: 5 sy hazan-drano 2. Dia nasainy Jesosy nampipetraka ny olona rehetra atao antokotokony eny ambonin'ny ahi-maitso izy. Dia nipetraka tokony 100 sy 50 avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiny ny mofo ka natolony ny mpianatra mba harosiny eny anoloan'ny olona. Ary ny hazan-drano 2 nozarainy tamin'ny olona rehetra. Ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangoniny izay sombotsombo ny mofo sy ny hazan-drano ka dia nahafeno arina 12. Ary izay nihinana ny mofo dia 5,000 lahy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana an-tsambokely hita ialoha ho an'ny Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao veloman'ny olona izy dia lasa nakany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely, ary izy irery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo nisahirana ny vohy fatratra izy fa notohain'ny rivotra. Ary tokony ho tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nakeny aminy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy. Ary rehefa hitany nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony ho matotoa ka niantso mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: matokia fa izao ihany, aza matahotra. Ary niakatra nankeo aminy teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy rehetra. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony.
Ary noho ny tafita izy dia tonga teo amin'ny tany Genesareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambokely izy dia nahalala an'i Jesosy niaraka tamin'izay ny olona teo ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra izany ary nitondra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza ny idiran'i Jesosy, natao amin'ny vohitra, natao an-tanàna, na tany an-tsaha dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona nangataka hanendry na dia ny somotra aviavin-dambany ihany aza, ary sitrana izay rehetra nanendry azy. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 7. Ary niangona teo aminy ny fariseo sy ny mpanorandalàna sasany, izay avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay noraisiny io tanana, dia ny manasa kapoaka sy famaranana mba amin'izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe, nahoana ny mpianatra ao tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe, marina ny namana ny Isaia anareo mpiatsara velatsia, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manaja ahy amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko. Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ary io koa izy taminy, ay, tsara ny nafoizanareo ny didin'Andriamanitra mahita andremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy Mosesy, mana-jany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa io kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatitra ao an'Andriamanitra, izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo, izay nasainareo ho tandremana, ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantso ny vahoaka ankeo aminy indray izy ka nanao taminy hoe, mihaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara, fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharan'izany. Ary io izy taminy, ay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany no lazainy mba hadio ny hanina rehetra. Ary io izy, izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahany sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonon'olona, ny fankambadin'olona, ny fieremenana, ny lonim-po, ny fitaka, ny fidedigejona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalàna. Izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona, dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy, ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nankaoka ny ankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilizara vehivavy avy amin'ny firenena Sirofoinika, dia nangataka taminy izy
mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manimpy azy ho any am-bokely. Fa raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny am-bokely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany, mandeha any ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demonia. Ary raha tonga tao an-trano ny vehivavy dia hita ny nandry teo ambonin'ny farafara ny zanany vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 19. Tamin'izany andro izany no nibetsaka indray ny vahoaka teo, sady tsy nanan-koanina izy, dia natsoiny Jesosy hanantona azy ny mpianany ka nilazany hoe: mahonena ahy ireo vahoaka, fa hateloana izay ny toerany taty amiko, sady tsy manan-koanina izy. Koa raha ampidiako ho any an-tranony mbola tsy nihinana izy, dia ho reraka eny an-dalana, sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianatra namaly azy hoe: aiza no ahazoana mofo aty anefitra voky ireto olona ireto? Ary izy nanontany azy hoe: misy mofo firy any aminareo? Ary io ireo: 7. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo 7 izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony ny mpianany mba harosiny. Dia narosiny teny anoloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka dia voky, ary nangonina ny sombotsombo ny sisa tsy lany, fa nisy 7 sobika. Ary tokony ho 4,000 ireo, dia nampodiany izy. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambo kely izy mba ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalimanota. Ary ny fariseo nakany dia niady hevitra taminy ary naka fanahy azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary nisento mafy ampanahy Jesosy ka nanao hoe: nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy homena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nakeny ampita. Ary tsy tsaroan'ireo ny hitondra mofo, ka tsy nisy teo an-tsambo kely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe: mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda. Ary niara-ny saina izy ka nanao hoe: ny tsy nitondra antsika mofo angaha izany? Ary Jesosy nalala izany dia nanao taminy hoe: nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Mana-maso fa tsy mahita va ianareo? Ary manan-tsofina fa tsy mandreva ianareo? Ary tsy matadidy va ianareo? Raha ny mofo 5 no novakiako amin'ny 10,000, firy arona moa ny sombotsombony nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy: 12. Ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000, firy sobika moa no sombotsombony nangoninareo? Dia hoy ny mpianany: 7. Ary io izy taminy: mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa noroa rano ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniany hoe izy: mahita zavatra va ianao? Dia niandrandrara lehilahy ka nanao hoe: mahita hoy ny olona aho, fa toa azo ny fijeriko azy, saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibantona ralehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe: aza mankao an-tanàna. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nakeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary noho ny teny an-dalana
dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ataon'ny olona ho iza moa aho, ary izy nanao taminy hoe Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Elia, ary io ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa manao ay ho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe ianao ny Kristy, ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'ny olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hitsaly mafy ka ho lavin'ny loha-olona sy ny loham-pisorona ary ny mpanorandalàna, dia ho vonoiny, ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary nahariariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanohina azy hitanila kely, dia niteny mafy azy, fa izy niodina dia nijery ny mpianany ka niteny mafy any Petera hoe mankanesa ato ivoaka ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia natsony hanantona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no omenatray sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga ny manota ity, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny Rainy mba amin'ny anjely masina. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 7. Ary io izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ho any an-tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarehy teo anatrehany izy. Ary ny fitafiany niovana nelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elia sy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe Rabi ô, tsara raha mitoetra eto isika, ary aoka hanao laitelo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay havalany, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarina azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity no zanako malalako, izy no henoy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nijery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary noho ny nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'ny olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny izany izy ka nifapaka sainany amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Dia nanontany an'i Jesosy izy ka nanao hoe lazain'ny mpanorandalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe Elia dia avy aloha ihany ka mampody ny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa ny nanoratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka atao tsinitsinina? Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Elia sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araky ny nanoratana azy. Ary noho ny tonga teo am-pianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjona ka niazakazaka nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona ny adinareo hevitra amin'ireto?
Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe: mpampianatro, nentiko ety aminao ny zanakilay izay azo mpanay mona. Ary na aiza no ahazony azy dia ampihinjinjiriny izy ary mandovory dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe: ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no andeferako aminareo? Eto ety amiko izy. Dia netiny teo aminy izy, fa noho ny nahitany Jesosy izy dia nampifanintsintsintona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany ny andrainy hoe: ohatrinona izay no nahatongavan'izao taminy? Ary io izy: hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika teo anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Ary noho nitany Jesosy fa niazakazaka nanantona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe: ry fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatin'ny tsony. Ary rehefa ninananana izy sady nampifanitsitsitona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy. Ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe: izahay tsy nahavoaka azy? Ary io izy taminy: iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Dia niala teo izy ka nizotra namaky any Galilea. Ary tsy tiany Jesosy ho fantatry ny olona izany, fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe: ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny. Ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka teloana. Fa izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany sady natahotra anontany azy. Ary tonga tao Kapernaoma izy. Ary rehefa mby tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe: inona ny adianareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe: raha misy te ho voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany: nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary io ijaona taminy: mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka noraranay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy: aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza ny manome anareo rano eraky ny kapoaka hosotroanareo satria ny Kristy ianareo, dia ho lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Ary na iza ny manontany fitohinana iray azy amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka hatsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohinanao, tampao izy. Fa tsara ho anao no hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohinanao,
tapao izy, fa tsara ho anao no hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary ranomasinao no manafitohinanao, esory ala izy, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary ny kankana tsy maty, ary ny afo tsy vonoina, fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 10. Ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny sisin-tany ny Jodia sy tany an-dafon'ny Jordana. Ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy. Koa araky ny fanaony dia nampianatra azy indray izy. Ary nisy fariseo nanantona azy, dia naka fanahy azy ka nanontany hoe, mahazo misaopady va ny lehilahy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, ahoana no nandidiny Mosesy anareo? Ary io izy, navelan'i Mosesy hanoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka hisaobady. Fa hoy Jesosy taminy, ny amin'ny mafy ny fonareo no nanoratana izany didy izany ho anareo. Fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao, dia lahy sy vavy no nanaovana ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo iray izy roa. Ka dia tsy ho roa intsony izy, fa ho nofo iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'ny olona. Ary noho nimbita ao an-trano dia nanontany amin'izany koa ny mpianatra. Ary io izy taminy, nazovo no misaobady ka mampankatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Ary raha vehivavy kosa no misaotra an'ilay ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana. Fa ny mpianatra ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza hanantona ahy, ary aza rarana, fa hanotoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ary noho ny vao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy, dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary io Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajana ianao sy ny reninao. Ary io izy taminy, mpampianatra, izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray aloha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka homeo ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy hanarakay. Dia nanjombona tery ny tarehany tamin'izany teny izany, ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manao ahoana ny hasarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indraika nanao taminy hoe, anaka, manao ahoana ny hasarotry ny idirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no azo vonjena?
Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary io Petera taminy, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao. Dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema, ary Jesosy nandeha eo alohany. Dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny 12 lahy indray izy, dia nilaza taminy izay efa anjo azy ka nanao hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo loham-pisorona sy ny mpanorandalàna, ary ho elohiny ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa, ary hanao azy ho fiomehezana ireny sy handrora azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy, fa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio nanantona an' Jesosy ka nanao taminy hoe mpampianatro, tianay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Dia hoy izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny hipetrahanay, ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroako, na ny atao batisa amin'ny batisa izay hanovanay batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy, hainay ihany. Ary io Jesosy taminy, raha ny kapoaka izay sotroako dia hosotroanareo ihany, ary ny batisa izay hanovanay batisa dia hanaovana anareo ihany, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy hainy hanome izany, fa izay nanamboarana izany no omena. Ary noho ny nandre izany izy 10 lahy dia tesitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy. Fa Jesosy niantso azy hanantona azy ka nanao taminy hoe fantatrareo fa izay ekeny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny te ho ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanak' Timeo. Ary noho nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanak' Davida, mamindrafy ho amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanak' Davida, mamindrafy ho amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe atsoy ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsamboatra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary io ilay jamba taminy, Rabony eo, ny mba hampahirantina ny masoko. Ary io Jesosy taminy, mandeha any ianao, ny finoanao no efa nahamonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy.
Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 1:20. Ary raha nanakaiky an Jerosalema tao Betfaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka 2 lay tam-pianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny 2 vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona. Fa ao izy ka into ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana nanaovanareo izao? Dia lazao hoe: misy raha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entina ity indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo ala-trano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe: ahoana no amahanareo ny zanabiriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka rantsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha, ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, ho tahinany eny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lay ka nakany Betania. Ary noho ny ampitson'iny, rehefa niala tany Betania izy, dia nona Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravy ny ery alavidavitra izy, dia nakeo. Fa toa ahita voany eo aminy. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay. Ary ny mpianany nahare izany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly, dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe: tsy voasoratra hoe va, ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zo fieren'ny jiolahy. Ary nahare izany ny loham-pisorona mba mampanora-dalàna, ka dia nitady izay hamonoany azy. Saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isan-kariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiay ka nanao taminy hoe: rabi ô, indro fa efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: manana finoan'Andriamanitra, lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina, ka tsy hiana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatanginareo, dia minoa fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo, ka misy olona nanareo alahelo, dia mamelany ny elony mba hahavelany rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Ary tonga tany Jerosalema indray izy. Ary raha nitsangatsangana teo ankianjan'ny tempoly Jesosy, dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna
ary ny loha olona ka nanao taminy hoe: fahefana manao ahoana nanaovanao izao zavatra izao, ary iza ny nanome anao izany fahefana izany hanovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe: anontany anareo zavatra iray loha kosa aho ka valio aho, ary dia ho lazaiko aminareo izay fahefana nanovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ataony hoe nahoana ary ny tsy nino azy ianareo? Fa raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy, satria neken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe: izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana nanovako izao zavatra izao. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, 12. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famihazana ary nanao tilikambo ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia lasa niankany an-tany hafa izy. Ary noho tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy hankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanim-boaloboka. Fa ireo nisambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any aminy indray. Fa io koa dia noratraino ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro koa ny nirahiny, fa ny sasany nokapohany, ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia nizanan'ilay malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy hankany aminy izy ka nanao hoe: anaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe: ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka. Koa ahoana no ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia handringana ny mpiasa tany ka omeny olon-kafa ny tanim-boaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo imasontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Ary nirahiny akeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny Fariseo sy ny Herodiana hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao, ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizatavan'ny olona ianao, fa mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra. Mety va ny mandova vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Andova izahay sa tsy andoha? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiny ka dia nanao taminy hoe: nahoana ny maka fanahy ianareo? Hitondray denari ety amiko izahako azy. Dia nitondrany izy. Ary io izy taminy: aniza io sary sy soratra io? Ary io izy taminy: any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavo ho an'i Kaisara izay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Ary ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra azy hiteraka hamelo mason'ny rahalahiny. Nisy fito rahalahy ary ny zokiny napakabady dia maty momba,
Ary ny faharoa napakatra andra vehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy fito mirahalahy dia samy maty momba avokoa. Koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, hovadin'izy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy. Ary io Jesosy taminy: tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny itsanganana amin'ny maty dia tsy hisy apakabady na avoaka ampakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny ananganana ny maty tsy mbola novakianareo va ny eo amin'ny bokin'i Mosesy, eo amin'ilay tena milaza ny voaroy, dia nanovan'Andriamanitra taminy hoe: izao no Andriamanitra Abrahama, tsy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakôba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa ny velona. Koa diso indrindra ianareo. Dia nanontany an'i Jesosy ny mpanorandalana anankiray, izay efa nahareny ny adiany hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe: nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe: ny voalohany dia izao: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiava ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary io ilay mpanorandalana taminy: marina izany Tompoko, tsara no nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tampahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy saina notany azy intsony. Ary Jesosy, raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, dia namaly ka nanao hoe: ahoana ny lazain'ny mpanorandalana fa Kristy ny zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe Tompo, koa ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka nihaino azy tamin'ny hafaliana. Ary io izy tamin'ny fampianarany, mitandremany amin'ny mpanorandalana izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te ho arabain'olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana aloha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha ao amin'ny fanasana. Ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena ka manao vavaka lavareny mba ho fiolahana. Ireo no ahazo fahamelohana mafimafy kokoa. Ary raha nipetraka tandrifon'ny fandatsahan-drakatra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary roventy avy. Ary Jesosy ny antsom-pianany anantona azy ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakatra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 17. Ary noho niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatra, akory re ireto vato sy rafitra ireto? Ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va ireto rafitra lehibe?
ireto tsy avela izy hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva tandrifiny tepoly izy, dia nanontany azy manginginy Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea hoe: lazao aminay, roviana no isy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe: mitandrema, fandrao izy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao no izy, ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo, dia aza matahotra, tsy maintsy isy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy horohoro-tany any amin'ny tany samihafa, sady isy mosary, izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandrema ianareo, fa hatolotra amin'ny Sinedriona sy ho kapohana ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amika anareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manay raha teo izay holazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny iray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany, ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona an-tsodia, ary izay eo an-tampitrano, aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary lozany be voka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Fa mivavay ianareo, mba tsy ho amin'ny ririnina izany, fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy noafoezin'ny Tompo izany andro izany, dia tsy nisy nofo ho vonjena, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia noafoeziny izany andro izany. Ary amin'izay, raha tahiny misy olona manao aminareo hoe: indro ety Kristy, na indro ery, aza mino ianareo, fa izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana, ka haneho famantarana sy fahagagana hamitahany na dia ny olom-boafidy aza, raha ho azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo rahateo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho hamasinina, ary ny volana tsy haneho fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy eny amin'ny lanitra, ary hozongozonina ny hery izay eo amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy, ary hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina.
fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjery any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay haviany fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy notolorany ny raharahany avy. Ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatinalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory, ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa. Miambena. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 14. Rehefa indroa andro no sisa tsy hahatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady hisambotra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravona fandrao ampitabataba ny vahoaka. Ary noho nytany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra. Dia novakiana ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona ny anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy ho lafo tsy omby denaria 300 iny menaka manitra iny ka omena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamindra vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa sony nataony tamiko, fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Ary na oviana ny tianareo hanaovana soa aminy, dia mahazo manao ianareo. Fa izao kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy, namonjy nanositra ny tenako hanamboarany ahy, alevina izy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara, dia ho lazaina koa izao nataona vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'ny 12 dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona hamadika an'i Jesosy aminy. Ary rehefa nandre izany izy ireo dia faly ka nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro ahazony mamadika azy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza ny tianao alehanay hanamboaranay mba hihinananao ny Paska? Dia naniraka roa lay tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, mankanesa ny an-tanàna, ary izy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo. Dia manaraha azy, ary lazao amin'ny tompony trano izay hidirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay voahisy fipetrahana sady voavoatra tsara. Any no amboaro ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny hariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy. Ary raha nipetraka nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe, izao va izany? Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny 12 lahy miara-manatsoboka amiko
ao anatin'ny lovia noho izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy. Nefa lozan'izay olona ahazahoana ny zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe, raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy, ka dia nisotroany izy rehetra izany. Ary io izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay halatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nakany an-tendrombohitra Oliva. Ary io Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry. Fa rehefa mitsangana aho dia hialohanareo ho any Galilia. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitohina. Ary io Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fandroany dia andahay intelo ianao. Fa vao maika ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Ary tonga tany amin'ny saha izay atao hoe Getsemane izy, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra. Ary io izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miareta tory. Ary noho nandroso kelikely izy, dia niankohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialana izany ora izany aminy raha azo atao. Ary io izy, Aba, raiko, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao, fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory, na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fankam-panay. Mety ihany ny fanay, fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho niverina indray izy dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony, ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary avy fanteliny izy dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Aoka izay, efa tonga ny ora. Indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia avy Jodasy, isan'ny 12 sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, nirahany loham-pisorona sy ny mpanoratan-dalàna ary ny loha olona. Ary ilay hamadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, izay orohako no izy, sambory izy ka ento, fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanantona an' Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, Raby eo, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona naninjitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany, dia nikapa ny mpanompo mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy hisambotra itony hisambotra johy lahy va ianareo?
Teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo ankianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotray ianareo, fa mba hatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy, ka lamba ariry madinika fotsiny ihany no fitafiany. Ary nosamborin'ny olona teo izy. Tena velany teny aminy ny lambany ariry madinika, ka nandositra ny tanjaka izy. Ary nitondra an' Jesosy ho any am-pisorona be izy, ary niangona teo aminy ny loham-pisorona rehetra sy ny loha-olona ary ny mpanorandalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny alavidavitra, eny hatrany amin'ny fikanjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niara-nipetraka teo am-piandra iray izy, ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ny loham-pisorona sy ny sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiapanga an' Jesosy hamonoany azy, nefa tsy nahita. Fa maro no niampangalainga azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Ary nitsangana ny sasany, dia niampangalainga azy nanao hoe, izahay efa nandre azy nanao hoe, izao andrava ity tempolo nataony tanana ity, ary amin'ny ateloana dia nangana hafa izay tsy nataony tananao, fa tsy nifanaraka ny filazany, na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana nakeo afovoany, dia nanontany an' Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny hampangany reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va ny Kristy, zanaky ny isaorana? Ary io Jesosy, izao no izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery, sady avy eo amin'ny rahon'lanitra. Ary ny mpisorona be nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa harenareo ny fitenenany ratsy. Ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy, dia nanarina ny tavany sady namely tahamaina azy ka nanao hoe, mamina ni? Ary ny mpiandry raharaha namely tahamaina azy koa. Ary raha nitoetra teo ambany teo an-kianja Petera, dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavy mpisorona be, ary noho ny nahita an'i Petera namindro izy, dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa no mba ny Jesosy avy any Nazareta? Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatro sady tsy azoko ny teninao. Dia niala eo am-bavahady izy, ary nisy akohonaneno. Ary ilay ankizy vavy nahita azy indray, dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany reny, fa izy nandahy indray. Ary noho ny afaka kelikely, izay teo anilany koa dia laza tamin'i Petera hoe, naman'ireo tokoa ianao, fa Galiliana ianao. Dia niozona sy nianiana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay, dia nisy akohonaneno fanondroany. Ary Petera natsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola nisy akohonaneno fanondroany, dia andahay intelo ianao. Ary noho ny eritreritra izany izy, dia nitomany. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 5:10. Ary niaraka tamin'izay, raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loha-olona sy ny mpanorandalàna mba amin'ny sinedriaona rehetra, dia niara-ny saina ary namatotra an' Jesosy ka nitondra azy, dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary ny lohan'ny mpisorona niampanga azy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Izao amaro ny zavatra hiampangananao izao. Fa Jesosy tsy namaly intsony, na dia indray-mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Ary isaky ny avy ny andro firaviravona,
dia fanaony ny mandefa mpifatotra iray izay angatahiny vahoaka. Ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy nifatotra tao mba amin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao arak'izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no alefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanolorany loham-pisorona azy. Fa ny loham-pisorona nanome fony vahoaka fa aleo Barabasy no alefan'ny Pilato azy. Ary Pilato namaly ka nanao taminy indray hoe, ka inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, omboy amin'ny hazofijaliana izy. Ary io Pilato taminy, fa inona moa ny ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, omboy amin'ny hazofijaliana izy. Ary Pilato tahazo sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa amin'ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony azy mba hombohana amin'ny hazofijaliana. Ary ny miaramila dia nitondra an'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany. Ary dia niaraba azy hoe izy arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy, sady nandrora azy dia nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomehezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany. Ary dia nety ny ombohany amin'ny hazofijaliana izy. Ary Simona Kireniana, rain'i Aleksandro sy Rofosy, izay nandalo avy tany an-tsaha no notery nitondra ny hazofijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia netiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha dika fitoeran-karandoha. Dia nitolorany divay miaro miora izy, nefa tsy nety nisotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazofijaliana izy, dia nanaovany loka ny fizarany fitafiany, ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombohany azy tamin'ny hazofijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no ombohany tamin'ny hazofijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifin-doha ka nanao hoe, ia, ry ilay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny atelona, vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny hazofijaliana. Ary toy izany koa no fanesony loham-pisorona, fa niresaka izy sy ny mpanorandalàna nanao hoe, namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy, mpanjakan'i Israely, idina hiala amin'ny hazofijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hinoantsika. Ary ireo niaraka nombohana tamin'ny hazofijaliana dia naneso azy koa. Ary nohony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Izany hoe raha dika, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe, indro miantso an'i Elia izy. Ary ny anankiray niazakazaka dia nanatsoboka sipaonjy tamin'ny vinaigitra ka notohizany tamin'ny volotara dia natony ho tsetsefiny Jesosy. Fa hoy izy, aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Elia na tsia? Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery
dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba teo amin'ny tepoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io ilay ilahy io. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan'ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba kely sy Josesy izay nanaraka azy ka nanompo azy fony izy tany Galilea mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Ary no ny hariva, satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimasia, lehilahy manan-kaja izay isany Sinejiona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary sahy niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy ka dia niantso ny kapiteny mankao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahareta amin'ny kapiteny izy dia nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy nividy ariry madinika dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny ariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy dia nanakody vato ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Maria Magdalena sy Maria renin'i Josesy dia nijery izay nametrahany azy. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 9:20. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anakodiany vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana hisolo antsika? Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodia niala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo fotsy dia talanjona izy, fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboana tamin'ny azy fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo ny nametrahany azy. Fa mandehana, lazao ampianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana, fa tora-kovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demonia 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo, ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finony sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary io izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra
izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.